Ho ampinoana ho aminareo hatrany ry havako, ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika, amen. Ny vavaka isika. Misaotra anao hatrany izay ry Andriamanitra rainay fa isan'andro dia omenao izay mahasoa anay izay. Tena, saina, vatana, fanahy. Feno ny maha-olona anay Tompo dia mankasitraka indrindra koa izao mofinaina fampizarana izao anie dia hialohavan'ny fanahinao masina mba hiasa ty anatinay tsirairay avy Tompo ho voninahitra ao. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ry havana, ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina dia iray amin'ireo taratasy nosoratany fon'izy nigadra tao Tranomaizina izany tany Roma, tahaka ny Filipianina, tahaka ny Kolosianina ihany koa ary ny Filemona. Andeha izany indray ary no hojerentsika ry havana ao anatin'ity hoe manitry tena ny mpino ity. Araka ny nambara teo na dia tany am-pifatorana, tany am-pigadrana ary izy dia mbola mahatsiaro hatrany ny fiangonana, ka hoy izy eo amin'ny Efesianina 4:1 sy ny 2 vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ary noho izany, izao mpifatotra noho ny amin'ny Tompo dia mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo, amin'ny fanitretena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faripo mifandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana. Amen. Ry havako, zava-dehibe ny ahafahantsika mijery ny 1 sy ny 2 amin'izany Efesianina 4 izany. Amin'ity Efesianina 4 ity, manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 12, ny ilazan'i Paoly ny fiombonana ao amin'ny fanahy masina amin'ny alalan'ireo fanomezam-pahasoavana samihafa. Eto amin'ity 4:1 sy ny 2 ity dia asongadin'ny mpanoratra fa ho amin'ny mpino izay olom-boantso dia tena ilaina ny fananany fahamasinana amin'ny fiainany rehetra, satria tokony hitantaratra eo amin'ny fiainantsika tokoa izay inoantsika dia tsy iza akory fa Jesoa Kristy. Ny fahamasinana dia mahafoaka ny fiainantsika amin'ny ankapobeny, fiteny sy fihetsika ary ny atao rehetra. Mba ahazoana miaina ny fahamasinana ao anatin'ny fiombonan'ny mpino ary dia misy toetra 4 reto tanysaina eto, ka ny voalohany amin'izany dia ny fanetretena. Tsy misy fiarahamonina vanona raha ny fanambonehantena sy ny fireharehana ho toy izao sy ho toy izao no mibahana. Ilaina voalohany indrindra ny fanetretena, ary ito ary dia tenenin'ny apôstôly Paoly mihitsy hoe fanetretena rehetra, izany hoe tena amin'ny atao rehetra izany. Io fanetretena io dia efa nasehon'i Kristy ary io no fototry ny fanompoana sy ny fanajana ary ny fitiavana ny hafa, ka tokony hiainantsika ary tokony hianarantsika. Manaraka, fahalemem-panahy, manome lanja ny olona tsirairay, tsy manjakazaka, tsy mirehare, ao am-po ny mivoaka ny fahalemem-panahy ary eseho amin'ny fiteny sy ny fifandraisana amin'ny hafa. Fahatelo, faharipo. Ao anatin'izay tedraina izany dia izao mety misy ny zavatsarotra ao, fa ny mpino miaina ao anatin'ny fiombonana dia tsy malady mitsoakady. Izay izany ilay hoe faharipo eto. Tiana ambara ao anatin'izany dia maharitra, ary hoe raha ao anatin'izany faharetana izany dia tsisy izany hoe mitsoaka, fa misy kosa mety hoe mijanona ao nefa menomenona, tsy izay mihitsy izany fa dia maharitra amin'izay zavatra rehetra sedraina ao anatin'izany fiombonan'ny mpino izany. Izay ny fahatelo. Ary ny faefatra sady farany dia mifandefitra amin'ny fitiavana. Izany angamba dia tsy mila zavaina fa dia efa mazava amintsika ry havana, ary angatahana hatrany ny fanahy masina hampianatra antsika an'izany rehetra izany. Eto am-pamaranana ry havana dia izao tena hafa tokoa ny fiarahamonin'ny mpino kristianina rehefa tanteraka ao amin'ny mpino tsirairay avy manomboka amin'izany hoe fanetretena izany. Tsy mihevitena ho iza na ho iza fa dia mihetry eo anatrehan'ireo hafa rehetra, ary ao anatin'izany tsy kory hoe rehefa mihetry ianao dia tsy manaja ny tena na manao tsinotsinona ny tena na matsiaro ny tena fa tsy ilaina koa. Tena zava-dehibe ny fananantsika fanetretena ao anatin'ny fiombonana. Ary ato amin'ity 1 ka hatramin'ny 12 ity dia asongadin'i Paoly koa ireo fanomezam-pahasoavana samihafa, dia ao anatin'ny fiombonana koa izany miaraka amin'ny fanetretena
no ampiasaintsika ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny ny tompo antsika, tsisy ambony sy ambany koa io fanomezam-pahasoavana io, tsisy ambony sy ambany fa mitovy to satria ny fanahy masina no manome an'izany antsika hoentina manompo ao anatin'ny fiangonana koa dia mahery ary avako, mahery ao amin'ny tompo fa manampy antsika ny fanahy masina rehefa vonona hanaraka an'izany isika. Amen. Andeha ary hivavaka isika. Tompo rainay ny an-danitra, tena zava-dehibe ary ny fanananay fanetrehan-tena, fahalemem-panahy, faharo-po ary ny fandefitra amin'ny fitiavanako tantano izay ampio izay mba ho toetranay izany amin'ny mampino ao anatin'ny fiangonana anay tsirairay avy. Irina sy angatanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Dia ho aminareo hatrany ary ny fiadanan'i Jesoa Kristy lohan'ny fiangonana. Amen.